Toy izao indray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Isaory any tompo aloha izay kely vitanao. Olona iray aloha no nisotranin'i Kristy, araka ny voasoratra amin'ny filazantsara Marka toko voalohany andiny faha 17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nanatony Jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy dia afaka nitazony ka dia nanompo azy izy. Avy eo vao nanatona azy ireo mahary hafa. Araka ny ao amin'ny filazantsara Marka toko voalohany andiny faha 17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary noho ny hariva ny andro ka niletika ny masoandro dia nentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ary maro no sitrana. Araka ny ao amin'ny Marka toko voalohany andiny faha 17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy sady namoaka demonia maro ary tsy navela niteny ny demonia satria nahavantatra azy ireny. Ho anao olony matokisa amin'ny kely. Araka ny ao amin'ny filazantsara Matteo toko 10 andiny faha 7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy ny tompony taminy tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Kely no andohanao fa ho lehibe indrindra no hiafaranao. Mino vavaka isika. Raha eo hanompo anao amin'izao heriko izao aho satria fantatro fa manana planina lehibe ho ahy ianao ao aoriana kely ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.